Antsikitrany fanikevitra makasika izay fivoahan'ny voka-pifidianana vojomaika izay fa namoaka tatitra ny taona 13 lasa iny zareo teo anivon'ny polisy pirenena tao anatin'izany no nanambaran'izy ireo fa ampolony maro ny jola voatifitra ary nisy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana namony ainy tao anatin'ny fifanandrinana nanome tokony hanohy ny asany araka ny tokony ho izy hatrany ireto polisy pirenena ireto. 12 sy telonjato ireo fanafiana amin'ny tapiadina natrehan'ny polisy nandritra ny taona 13 ka raiky amin'ny 15 sy 5 no efa nahiditra ponja. Ny 5 dia nahiditra ponja noho ny zava-mahadomelina. Mahakasika ny asan-jolahy izay tena nirokatra tamin'ny taona lasa iny dia omby miisa 2,7 no averina tamin'ny tompony ary 2,904 no fitamban'ireo omby lasan'ny dahalo. 20 ireo dahalo no maty ary ny 7,7 nahiditra ponja. Teo amin'ny resaka fivezivezena dia 20 ireo teratany malagasy no tsy afaka niditra teto Madagasikara, 7 kosa ireo vahiny, 17 ireo malagasy voaterina leva tany ivelany, 20 ireo teratany vahiny. Mahakasika ny fandikan-dalàna famaizana. Misy nandritra ny taona iny zany ny crime, lo tonga dia resaka crime, ny isany 4438 no affaire voarain'ny police pirenena ery Madagasikara. Ni délit zany de 18 962. Ni crime de sang de 143. Mahakasika ny ady amin'ny asan-jolahy andrenivohitra jiolatraka 1288. Jiolahy maty voatifitra nandritra ny opération natao zany de 520. Ny fikambananjolahy rava de 127. Ny fanafiana amin'ny tampedina 312. Raha miresaka an'izay ino izy teo statistika rehetra zay zany dia mazava ho azy fa raha resaka fanafia amin'ny tampedina dia nisany 312 no natrehan'ny polisy pirenena nanaovana intervention. Mahakasika ny ady amin'ny asan-jolahy andrenivohitra zay voalaza izay, ny olona tafiditra tao anatin'izay zany 11 911. Ny olona nampidirina ponja tamin'ireo dia 5251. Ny nahazo fahafahana vonjomaika moa zany miandro ny fitsarana dia 6660. Nandritra ny taona 13 dia misa 750 ireo polisy nodomandry. Ny efatra tamin'izy ireo dia maty vokatry ny fanafiana tamin'ny asan-jolahy. Mitohatra any ny ezaka atao amin'ny polisy nasionaly, anisan'izany ny fampitomboana ireo polisy amin'ny alalan'ny fanompofanana.